Tonga eto amin'ny ty andro faha-5 iarahana mamakafaka ny tenin'Andriamanitra indray sika ary tanora malala ankehitriny. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny dera ny saotra dia atolotsika ilay pahary, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitsika, ilay super-héros-tsika, ilay voalohany sady farany, ilay mahery ary mahavita ny zavatra rehetra afaka mamonjy sy manavitra atsika noho ny amin'izany Kristy izany miarabaka atsika tsiraray avy miaraba ny tanora rehetra ho aminao ane ny fahasoavan'i Kristy. Iaraka hamakavaka ny lohahevitra faha-5 indray sika androany nampitondraina ny lohateny manao hoe fivavahana marina sy diso. Fivavahana marina sy diso. Ivavaka nefa tsika araka ny mahazatra atsika dia petraky tsika ampelatan'Andriamanitra mandrakariva ny fotoana izay iarahantsika. Ivavaka izy. Tompo Andriamanitra raina eo, ianao lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nomentsika omena voninahitra, omena ny haja sy ny hery rehetra, manasa anao zay mba hikara ny fonay tsiraray avy, mba hahafahanay mandreny tenao ary ta io manokana ny tenako izay ampita izany, mba ny sitraponao rery ihany no tonga aminay tsiraray. Misaotra Tompo fa miaino anao izay ary mitenena aminay. Amen. Ny fivavahana marina sy ny diso. Ry tanora malala miresaka manokana makasika amin'ny bokin'ny Apokalipsy sika, ary ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia manavaka tsara mazava tsara ny amin'ny antsoina hoe fiangonana na fivavahana marina sy ny fivavahana diso. Ary zay no mahazava-dehibe ity bokin'ny Apokalipsy ity. Ny toko 17 no hojerentsika amin'ny fomba manokana androany, satria iresaka zavatra roa lehibe ny bokin'ny Apokalipsy toko 17. Ary ity Apokalipsy 17 ity no voalaza an'ireo mpandinika manam-pahaizana ara-tsoratra masina rehetra fa bokin'ny ivo ny bokin'ny Apokalipsy. Ary ao anatin' zany bokin'ny Apokalipsy toko 17 izany dia misy hery ratsy lehibe 3 izay misongadina ao, dia lay dragona, ny bibidia ary ny mpamina ny sandoka. Lay dragona, bibidia ary ny mpamina ny sandoka. Ireo zavatra ireo dia tena misongadina mihitsy ao amin'ity toko 17 ity. Ary voalaza fa io hery anankitelo ireo no anisany karazana trinité iray izay ampiasainy devoly, trinité sandoka, mba hanambarana ny herin'ny faratsiny ary faratapony, ny herin'ny ratsy rehetra, mba amongorana sy amitahana ny zanak'olombelona amin'izao vaninandro iainantsika izao. Andeha ary ho fantaritsika hoe inona marina moa zany hery ratsy 3 izay entin'ilay fahavalo izany. Meloha izany nefa dia tsara ny amantarantsika ny voalaza ny Apokalipsy. Misy karazana biby roa izay resahanao, misy ny bibidia voalohany ary misy ny bibidia faharoa. Hojerentsika vetivety aneo hoe inona daholo ary inona avy reto bibidia izay resahana ireto. Apokalipsy toko 17 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa, ary tsika vakina hatrany amin'ny andininy fahafolo izy io, fa ny andininy faharoa ihany no jerentsika aloha. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy amin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan ratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary ilay dragona nanome azy hery, seza fiandrianana ary fahefana.
mahavariana tokoa ny mahita ity sary ity biby iray manana endrika maro samy hafa. Andeha hodiny atsika akaiky hoe ahoana indray mombamomba an'ity biby hafahafa ity. Inona ny tiany zany ambara ary inona ny zavatra tiany ho resahany. Voalohany dia somaro manahirana ihany ny mahita azy satria leoparda ary manana tandroka misy diadema, manana vava ary miteny ratsy. Inona daholo ny hevitra zany? Ny tenin'Andriamanitra ihany no andeha asitsika mamaly azy. Sahirana be mantsika ny mamantatra azy io hoe ina marina, inona ny hevitry ny ato, inona ny lazain'ny ary, fa izao ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no hitondrantsika ny fanazavana. Daniel 7 dia miresaka ihany koa mahakasikana bibidia ary mitovitovy amin'ity voalaza ny Apokalipsia 7 ty ihany. Misy biby efatra voalaza ao amin'ny Daniel 7. Ny voalohany dia liona. Liona mahery zay mana elatra toy ny voromahery roa tao an-damosiny. Ny faharoa ao amin'ny Daniel 7:4 bera iray misonitra kokoa ny ilany ary nisy taola tehezana telo teny ambavany. Ny fahatelo dia toy ny leoparda ao amin'ny Daniel 7:9 ary manana loha efatra sy elatra efatra. Ary ny farany dia voalaza fa bibidia mahatsiravina. Tsy hita zay fomba anehoana azy fa tena hoe mahatsiravina. Nanana nify vy ho vy ary tandroka 10 teo amin'ny lohany. Tsy hita ny mpanoratra intsony hoe inona ny zavatra tiany zany olazaina, biby inona va dia natao hoe mahatsiravina fotsiny. Ny mpanoratra ny soratra masina na Daniel dia nandraiky narary mihitsy. Sahirana mihitsy hoe inona marina no hevitra zany zavatra izany. Rary ny raha sahirana koa sika ankehitriny. Rary ny isika raha sarotra amintsika ny mamantatra ny tenin'Andriamanitra kanefa mila ny fanahin'Andriamanitra. Daniel dia nangataka mandrakariva amin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Nangataka ny fanahin'Andriamanitra mandrakariva hoe Andriamanitra ô, hambarao amiko izany hevitra izany. Ary izay ny mahazava-dehibe atsika, mila ny fanahy masina isan'andro san'andro rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny tsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao hoe noho ny ezy fahalalana efa nanananao, mpamaky tenin'Andriamanitra ianao, mpamaka fakalalina ny tenin'Andriamanitra ianao, ary fahalalana maro no efa nanananao, dia mionona dia ampy ianao ahay ny tenin'Andriamanitra. Tsy ariavana. Mila manokana fotoana isika hangatahana ny herin'ny fanahy masina mba hanampy atsika hahazoantsika tsara zay tenin'Andriamanitra, satria voalaza fa ny mpananatra no hitari-dalana anareo ka ampafantatra anareo ny zavatra rehetra. Ary zay no ilantsika ny fanahy masina. Nomen'Andriamanitra ny Daniel ary ny fahalalana rehefa nangataka amin'Andriamanitra izy ny amin'izay tena hevitra izany rehetra zany. Dia eo amin'ny Daniel 7 ny 7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Daniel 7:7 ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Mazava araka izany fa ireo biby efatra naseho an'i Daniel dia mpanjaka efatra avy amin'ny tany. Eo amin'ny 7:20 ny Daniel 7 7:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Ilay fahefatra avy amin'ny bibidia dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany. Ilay fahefatra avy amin'ny bibidia dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany. Ngamba tonga dia azontsika saratsaina avy hatrany ny zavatra tian'Andriamanitra ambara. Raha miresaka an'izany ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika eo lay fanambarana ny amin'ny ireo fanjakana tamin'ny andro ny ampira tao ny Babilôna, ny Persianina, tao ny Grika
ary taony Romana. Nandalo avy ireny fanjakana efatra ireny. Fa inona nefa no asehon'ity bibidia voalaza Apokalipsy 3:10 ity. Maneho inona ny bibidia, maneho fanjakana. Ary fahefana ara-politika izany raha tena tsorona ny resaka. Ary ao anatin' izany rehetra izany, tsy hoe maneho fahefana ara-politika fotsiny ihany, fa maneho fahefana ihany koa ara-pivavahana izay manenjika, manakana ary manilika tanteraka ny fahamarinana ara-baiboly, fa mampiditra lilova-tsofina sy ny fahamarinana arak'olombelona. Ka izany no ezaka apetraka tanteraka, izay no mahatonga azy ho fanjakana ara-panjakana sy fanjakana ara-pivavahana. Inona ary no toetoetra mampiavaka manokana ity bibidia ity? Ny fahefana izay ananany dia miteny ratsy. Manahirana ihany zany hoe fanjakana miteny ratsy ve? Olombelona ve miteny ratsy? Fivavahana iteny ratsy? Tsy fanaratsiana olona ve zany? Aleo ny tenin'Andriamanitra no manambara azy. Fa raha mamaky isika ny voalaza ny Apokalipsy 3:9 dia manana vava miteny ratsy an'Andriamanitra izy, ary dia hiteny ratsy ny anaran'ny Andriamanitra sy ny tabernakely, dia ireo izay mitoetra any an-danitra. Le hoe miteny ratsy eto tsy le teny ratsy mahazatra atsika, fa lazay na any amin'ny Luka 5:20 fa milaza ny tenany ho Andriamanitra, zany hoe mandray ny fahefan'Andriamanitra, ary miezaka manana ny fahefan'Andriamanitra ka afaka ho mamela heloka. Ny Jaona 10:3 dia ny fitenenan ratsy faharoa dia manao ny tenany ho Andriamanitra ary maka ny toeran'Andriamanitra, milaza fa ho solo-tenan'Andriamanitra mihitsy azy. Izany dia fisandohana ka miteny ratsy an'Andriamanitra. Tadiditsika angamba ny rehefa niteny Jesosy tamin'ilay olana rary nanao hoe voavela ny eloko ao, de tezitra ireo jiosy sy ny fariseo tamin'izany fotoana izany hoe miteny ratsy an'Andriamanitra le ity, fa Andriamanitra ihany no afaka mamela heloka. Ny faharoa dia mitaky fampampiavahana manokana ho azy izy. Hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 3:10 zany, ny 9:9, amiekoka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Tiany mihitsy zany hoe eo amin'ny olona ny miekoka, eo amin'ny olona ny mivavaka, eo amin'ny olona ny manome voninahitra azy. Zany no fisandohana ataon'ilay bibidia. Ary ny fahatelo dia manenjika ny vahoaka an'Andriamanitra izy, ary navela hiady amin'ny olona masina izy ka naharesy azy, ary zany zavatra rehetra zay atao, miezaka amin'ny fomba rehetra ilay bibidia mba hahatonga azy anana an'izany fahefana izany. Ny fahaefatra dia maka ny toeran'i Kristy. Milaza ny tenany ho Kristy mihitsy izy, ary io le antsoina hoe antikrista. Milaza ny tena ho solo-tenan'i Kristy mihitsy izy, ary mandray izay fahefana feno ananan'i Kristy zany. Mila mitandro antsika noho izany. Andeha ho jerentsika vetivety hoe inona ny toetra ny Kristy ary inona ny toetra izay fisandohana ataon'ireto mpaminany sandoka na ny bibidia ireto. Ny voalohany, Kristy araka ny fanambaran'ny Apokalipsy dia manana tandroka 7, efa nresantsika zany teo aloha. Ny bibidia kosa manana tandroka 10. Kristy dia manana diadema maro. Apokalipsy 6:12. Ilay bibidia kosa manana diadema 10. Kristy efa voavono mba hamonjena antsika. Ilay bibidia kosa efa saika maty ary sitrana tamin'ny feriny. Apokalipsy 3:17. Nahazo ny fahefana feno avy amin'Andriamanitra ray Kristy, fa ilay bibidia kosa mahazo ny fahefana feno avy amin'ilay dragona. Ary mipetraka amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Kristy,
fa mipetraka eo amin'ny fiseza fiandrianan'ilay dragona kosa ilay biby ty iankofa ny zao rehetra izao Kristy fa iankofa ny tany rehetra kosa ilay biby ty noho izany de mila mandinika lalina isika raha fitinina zany ity biby dy ity de niakatra avy amin'ny ranomasina fantatsika moa ny ranomasina araka amin'ny fanambarany tenin'Andriamanitra fa mampiseho vahoaka maro ary vahoaka misamboara voara ranomasina misamboara voara izany no aseho fa niaingany ity biby dy ity tiana ho tenenina am'izany de zao tsia avy amin'Andriamanitra fa niainga avy amin'ny vahoaka andeha ho jerentsika indray ilay biby dy faharoa apokalipsy 3:10 ny 9:1 sy manaraka de niakatra avy amin'ny tany izy nanana tandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy sady miteny tahaka ny dragona apokalipsy 3:10 ny 9:1 somaro hafahafa kely indray zany izy ty sahala amin'ny biby dy voalohany ihany izy fa ny toetoetra mampiavaka anyty faharoa ty indray de izao voalohany niakatra avy amin'ny tany izy le biby dy voalohany zany avy amin'ny ranomasina fa ity indray izy avy amin'ny tany ary ny faharoa de zao manatandroka tahaka ny zanak'ondry izy ary ny farany dia miteny tahaka ny dragona somaro hafahafa kely mihitsy zany mba ohatry ny zanak'ondry ihany izy malefaka malemipaika tena mba tsara ihany zany izy ty manantoetsaina rehetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra saingy rehefa mitenika izy tahaka ny dragona ny apokalipsy 3:10 de manambara fa rano de mampiseho vahoaka ny tany zany dia tahaka ny hoe zavatra karakaina tsy de misy vahoaka firy loatra any amin'ny toerana mangingina no nipoirany ary niainga mangingina tamin'ny tsy fantatra fa efa mipotra zay vo hita manambara noho izany ry tanora malala fa Andriamanitra de mitady ny fomba rehetra amonjenatsika mitady ny fomba rehetra fa ity biby anankiray farany ity somaro manahirana kely ihany kanefa na izany azy dia ny dragona foana no ambadika ny zavatra rehetra ny dragona no mitady ny fomba rehetra ife ny zavatra rehetra ary hitatsika eto lay fandaharana lehibe telo zay apetrany de ny fisandohana izany na lay trinité telo sandoka de tsy iza zany fa lay dragona de lay bibidy ary lay mpaminany sandoka ireo ny fomba fiasa telo lehibe ny dragona moa de tsinona fa devoly miasa amin'ny fomba tsy hay atao ary tsy hay sakanana ny devoly tsy hitatsika zay vahaolana rehetra kristianiny tsy hainy noho izany ao amin'ny kristiany ny vahaolantsika rehetra raha te hiala amintsika izy nefa nandresy azy ary izy ny mana fahefana rehetra ny faharoa dia lay bibidy ny fanjakana mampiasa ny fanjakana hoery famoretana zany ny devoly mampiasa ny fanjakana amin'ny fomba maro samihafa mba ahafahana manasisika hevitra maro sy fomba fanao maro samihafa ny devoly am'izao fotoana izao ane na ny fifandraisan-tanana azy efa simba tanteraka satria tsy azo atao itsolo zany amin'ny fanjakana maro samihafa efa soloana fomba maro samihafa hafahafa ary tonga any amin'ny fiangonana azy izy reny izany fomba fiasa rehetra izany atsofoky ny devoly mba ho lasa lalam-panjakana ny efarany ka tsy azo vidina mivarotra raha tsy manaraka n'izany toromarika rehetra izany ary ny mpamina ny sandoka de tsy iza fa ireo mpitondra ny fahamarinana milaza azo ny fahamarinana nefa tsy manaraka ny soratra masina ny mpitandrina ny mpampianatra ny mpitarika izay mitona ny olona tsy hoany amin'ny tokony ho izy de voalaza fa mpaminany sandoka avokoa koa ankehitriny dia miantso manokana atsika tanora rehetra mba hiverina tanteraka amin'ny fahamarinana satria mazava ny tenin'Andriamanitra mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa didy roa no apetrak'Andriamanitra raha tia ianareo de hitandrina ny didiko ary io didy zay napetrak'Andriamanitra io tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ary ny faharoa
dia tiava ny namanao. Ireo no ezahany Satana ho potehina tanteraka. Ny anafoanana tanteraka ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fanarahana ny fahamarinana. Izany ny tanjona voalohany Satana. Koa ankehitriny, miantso antsika tanora rehetra. Raha tiantsika Andriamanitra, raha tiantsika ny fikitra amin'Andriamanitra ka tsy voarembo ny Satana sy ny tropony rehetra, dia miantso antsika Andriamanitra andao hitandrina ny didin'Andriamanitra. Mizara roa tsara, miavaka tsara ny didin'Andriamanitra. Ny voalohany, ny efatra voalohany dia fitandremana ny didin'Andriamanitra mba ho tian'Andriamanitra isika. Ny faharoa dia ny fitiavantsika ireo namantsika rehetra. Miatona amin'ireo zavatra anankiroa ireo ny lalàna. Ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana any olombelona. Ary jereo ny fomba fiasan'ny devoly ilay bibidia na ny fanjakana zany izay ampiasan'ny devoly amin'izao fotoana izao. Ina ny ataony? Sarotiny dia sarotiny fanjakana raha vao ny didy enina no lavinao. Raha ohatra anao ka mangalatra, migatra. Mamono olona, migatra. Mijangajanga ianao ka andraisana fepetra mihitsy, manodina olona tsy ampitoana sam'izany, sarotiny ny fanjakana amin'izany. Manao vavolombelona mandagny moa dia efa tsy resahana intsony. Mitsiriritra sy ny mangalatra mamitaka dia tena handraisan'ny fanjakana fepetra mihitsy. Fa raha ilay didy efatra izay mahakasika ny fitiavana an'Andriamanitra ny tikanao, tsy mahasarotiny an'ilay bibidia zany. Tsy mampaninina azy zany. Na manao Andriamanitra sampy ianao, andriamanin-kafy ianao, na manao sarin-davatra voasikotra ianao azafady, na hoe manononona foana anaran'i Jehovah Andriamanitra ianao ao anatin'ny ray andro izay foana ataonao mandritra ny fotoana, imezany fanjakana fotsiny ianao. Tsy migatra, midika izany. Fa na manitsakitsaka ny sabata azy, tsy mampanina fanjakana. Midika izany fa ny dragona mihitsy nao ambadika izany rehetra izany. Ka ny fitiavantsika n'Andriamanitra mihitsy no tiany ho esorina voalohany. Koa ankehitriny miantso antsika rehetra. Tanora malalo, aiza ho aiza isika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Andao hiverina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra isika. Andao hiverina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra tanteraka isika dia mififikirana amin'ny didin'Andriamanitra. Izay diadiavin'ilay dragona sy ny Satana ary ilay mpamina ny sandoka ho ravana sy ho potehina tanteraka. Ho esorina amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Esorina amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Esorina amin'ny fankatiavantsika samy isika. Andao hiverina tanteraka amin'Andriamanitra isika. Hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra, hiverina fanarahana izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Androany, raha tian'Andriamanitra ianao, voalohany indrindra, andao tsy hanao andriamanin-kafa mihitsy. Andao tsy hanao sarinavatra voasikotra etritsika, fa Andriamanitra ihany no raisitsika. Andao tsy hanononona foana an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra tsy tokony ho ampiasana azy. Andeha hitandrina ny sabata an'Andriamanitra isika, satria izany no marika voalohany ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary ny enina dia izao, andao tsika hifankatia. Fa izany ny fitiavana. Izany ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ry tanora malala, andao hitodika amin'Andriamanitra. Betsaka ny zavatra efa vita rehetra. Betsaka ny zavatra didavin'ny Satana ampitehina fiainantsika. Fandroany, amin'izao fotoana izao, dia ampy zay. Okizay ny lasa rehetra. Fa fotoana tokony hiverena tsika amin'Andriamanitra izao. Te-hanavitra tsika Andriamanitra. Ndray andro nisy tanora iray. Sahiran-tsaina lalina izy satria latsaka tamin'ny lavaka mangitsongitsoky ny fiainana sy ny fahazaran-datsy ary indrindra aza moa ny zava-mahadomelona. Tena mamotika ny tanora tanteraka izany ankehitriny. Tsy hitany intsony izay vahaolana rehetra. Tsy hitan'izay fomba rehetra ialana. Soa ihany nefa. Fa nisy ny tenin'Andriamanitra. Ny fifikirany tamin'ny tenin'Andriamanitra ny nanova ny fiainany tanteraka. Ary niova izy. Tsy olona voageja ny zava-mahadomelona intsony. Tsy olona miakin-doha amin'ny zava-mahadomelona intsony. Fa olona miaina ankalalana amin' Jesosy. Te ho afaka ve ianao? Te ho afaka fangoleny devoly ve ianao? Andao hisafidy ny lala marina. Andao hisafidy an'i Jesosy. Fa te hanafaka anao Jesosy.
ary androany amin'ity androany ity teo afaka ianao manatonan' Jesosy fa hivavaka ho anao aho. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misotranao no ny teninao fa mampiasa ny fomba rehetra Satana, mampiasa ny drakona, ny fanjakana, ny bibide, ny mpamina sandoka ireo mpitondra fivavahana tsy mampianatra ny fahamarinana rehetra. Ankehitriny Andriamanitra afao amin'ny lalana tsy tokony ho ale izahay, ary tario lalana izay mba ho afaka amin'ny lalan-dratsy ny fahavalo sy ny fandriky ny devoly. Aoka handeha amin'ny fahamarinana izahay, ary hitandrina ny teninao sy ny didinao mandrakariva. Tazono ny tanora, ary raha misy aminay voageja ny fakapanahy sy ny fahalemena, esory amin'izany izahay rehetra. Naran'i Jesosy. Amen.